Faly atsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray ry havako amin'izao herinandro vaovao ny tompo atsika izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesoa ianao a. Ilay Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famondram-po ary manome mandrakariva ny fitiavanao sy ny famondram-ponao aminay. Dia jereo manokana tompo zao fotoana fohy andrenesanay ny teninao, amanginao ny isa-tokantrano, ampaherezanao anay ary tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia ny fanahinao masina tokoa ane tompo, amenao anay amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra, andehananay araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofonay na voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro an'ity a, hitantsika eo amin'ny bokon'ny Asan'ny Apôstôly toko 5:12, ny andininy 7:20 hatramin'ny 2:20, vakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy roa lahy, dia namaly Jakoba ka nanao hoe: ry rahalahy, miaino ahy, Simeona efa nanambara izay nitsonjovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany, analany olona aminy ankalazana ny anarany. Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe: rehefa afaka izany, dia hiverina aho ka anangana ny tranolain'i Davida izay efa nianjera, ary anangana izay efa rava aho ka amboatra azy indray, mba hitady ny tompony olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsona ny anarako hoy Jehova, izay manao zany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao no hevitro, tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiny ny hena fahavetavetana terina misampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isa-tanàna Mosesy, fa vakiana ao amin'ny sinagoga rehetra isa-tsabata ny teniny. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina lalandava aminareo ry havako a ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ilay tompo ny finoantsika. Amen. Ity mofinainantsika amin'ity andro anio ity dia maneho ny ady hevitra lehibe, na ihany koa azo atao hoe lay konsily voalohany na ny synôda lehibe voalohany, fivorimbeny voalohany nataon'ny fiangonana tany Jerosalema, izay notarihan'ny Jakoba izay olona tao Jerosalema tamin'ny fotoanandro. Nisy ny ady hevitra samihafa ary nentina namaliana ny olan'ny fiangonana tany amin'ny faritra samihafa tany, ary indrindra izay manoloana ny mofinainantsika anio dia ny ady hevitra ny amin'ny hoe moa mbola ho foraina indray va ny jentilisa raha tonga kristianina izy. Moa ho foraina indray va ny jentilisa raha tonga kristianina izy, na koa hoe tokony hanaraka ny lalàna jiosy ve ny jentilisa raha tonga kristianina izy. Zany no ady hevitra. Fa ny tanjona dia ny amin'ny famonjena, izao tontolo izao, famonjen'ny tompo, famonjen'ny Kristy ny mpino, ary zany famonjena zany no lasa nampahady hevitra koa ary ankehitriny. Zao ary havako, ny soratra masina ambany masontsika anio dia manome antsika ny lesona mahakasika ny famonjena. Ny famonjena voalohany indrindra dia natao ho amin'ny olona rehetra, eo amin'ny andininy 7:20 hatramin'ny 9:20, dia hitantsika fa natao amin'ny olona rehetra ny famonjena. Ireo jentilisa izay nanaiky ho kristianina
tany Antoky no nateraka ny ady hevitra ary isan'ny natonga ny ady hevitra ireo avy amin'ny isan'ny antoko ny fariseo izay nilaza fa raha misy jentilisa tonga kristianina dia tsy maintsy forana izy. Hoy ny voalaza ao amin'ny 15 hoe tsy maintsy forana ireny ka saina mitandrina ny lalàn'ny Mosesy. Zay zany no ady hevitra. Ny apôstôly rehetra kosa izay nitarika ny fiangonana sy nitoro ny filazantsara dia niezaka nanazava fa antson'Andriamanitra ny amonjena ny jentilisa tahaka ny amonjena ny jiosy ihany. Misy antson'Andriamanitra amonjena ny jentilisa tahaka ny antsona ny jiosy ihany. Hitantsika ohatra, na dia voalaza aza fa apôstôly ny voafora i Petera dia alohan'izay na apôstôly ny voafora azy dia eto no ahitantsika fa mbola niady teny, mbola nanazava Petera ny amin'ny maha-lara-pahamehana ny hamonjena ny jentilisa. Eny amin'ny 7 ohatra dia miteny Petera manao hoe ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa mivavaka no andrenesany jentilisa ny tenin'ny filazantsara ka inono. Miresaka an'izany Petera satria mahatsiaro ny amin'izay niantsona any Kornelio tamin'ny fotoan'androny izy. Fa tsy Petera ihany, fa hitantsika ihany keo amin'ny 17 dia i Jakoba lolo ny fiangonana dia niady hevitra ny amin'ny izay niaro ny amonjena ny jentilisa. Ary efa voalaza hatrany amin'ny testamenta taloha azy fa ny mpaminany Amosy eo amin'ny 19 hatramin'ny 20 dia milaza fa ny tompo dia mitady ny olona sisa rehetra sy ny jentilisa rehetra hitodika aminy. Natao amin'ny olona rehetra mantsy ny famonjena. Riavako malala, mazava zany ny tenin'Andriamanitra fa tsy manakatom-baravarana ho an'ny sokajin'olona vitsy ihany Andriamanitra. Tsy han'ny jiosy rery ny famonjena ary tsy han'ny jiosy raha teo ny fivavahana kristianina, fa tena sehatra tian'Andriamanitra ho sokafana ho an'ny olona rehetra sy ho an'izao tontolo izao io. Efa hitantsika tsara fa hatrany amin'ny andron'ny testamenta taloha dia efa hitantsika tamin'ny ampidirana ny rota ao amin'ny razamben'i Davida izay nivoahan'ny Mesia, fa i rota dia vehivavy jentilisa kanefa tonga razamben'i Mesia taty aoriana. Hitantsika arak'izany fa tena misy lalana tian'Andriamanitra ho sokafana tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ireo jentilisa ireo ihany koa. Izany no natonga an'i Jesosy Kristy taty aoriana misokatra ho amin'ny sokajin'olona rehetra na jiosy na jentilisa. Hitantsika ohatra Jesosy Kristy izay nanatona sy nandray ny mpanota izay manatona azy. Raha tsy resakitsika iray fanoarana nilazany amin'ilay Samaritana tsara fanahy, na ihany koa miresakitsika ilay vehivavy Samaritana natsaka teo ampatsakana tao Sikara. Zao mantsy ry havako, ao am-pon'Andriamanitra mandrakariva ny amonjo ny olona rehetra. Andriamanitra miavaka izy fa tsy manavaka, saingy isika fiangonana indraindray no tia manavakavaka. Andriamanitra miavaka izy fa tsy manavaka, fa isika fiangonana indraindray no tia manavakavaka. Manana adidy ny fiangonana, andray ny olona rehetra izay tonga ao amin'ny fiangonana amin'ny fo ravoravo tsy mihatsara velatsy fa misokatra ho an'ny rehetra. Raha miresaka ny lasa isika dia samy manana ny lasany daholo isika ao anatin'ny fiangonana, samy manana ny adala elany avokoa ny olona rehetrarehetra. Fa raha misy kosa olom-baovao tian'ny tompo entina ao anatin'ny fiangonana, anjarantsika fiangonana no mandray azy ireny tsara. Anjarantsika no
soloteraan'Andriamanitra manokatra ny varavarany fiangonana ho azy ireny, tsy hijerena saranga, tsy hijerena ny tantarany na ny lasany antsony, na inona toerana nisy azy tany, ny zava-dehibe dia izy manatona an'Andriamanitra, ary mihoatra noho izany Andriamanitra vonona andray azy. Aoka ry havana, aoka tsy ny olona na ny fiangonana na ny tompon'andraikitra samy hafa na ny ambaratongan-drafitra na ny lalàna akory aza no anakana ny olona iray tsy anatona an'Andriamanitra. Efa no amorain'Andriamanitra ny lalana hanatonana azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Jesosy Kristy zanany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka aoka tsy ho asaroton'olombelona ny fanatonana an'Andriamanitra. An'Andriamanitra ny famonjena, koa izy no mandray izay tiany, fa tsy izay tiantsika na izay tiany fiangonana akory. Koa ny tiany dia ny amonjena ny olombelona rehetra, ny amonjena izao tontolo izao, na jiosy na jentilisa na lavitra na akaiky na inona saranga na inona fahasamihafana, ary na taiza ny toerana nisy azy. Tsy ho pitsara ny olona tonga voalohany eo am-piangonana ny asantsika, tsy hanondromolotra ny sokajin'olona tonga ao am-piangonana ny asantsika, fa ny andray azy ireny amin'ny fo falifaly sy miramirana. Ho anao koa ary havako malala, na toy inona toerana misy anao, na avitaiza no nitondran'Andriamanitra anao, na manahoana ny adiry ny fahotanao, eny fa na dia miala sy manilika anao avokoa ary zao tontolo zao ny tsarovy, Andriamanitra vonona andray anao. Andriamanitra tsy manilika anao, Andriamanitra manatsotra ny tanany aminao ary tsy mandao na mafoy anao mihitsy izy. Tiany olona rehetra ho vonjena mantsy Andriamanitra, tahaka ny tiavana anao ihany no itiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Andriamanitra tsy mizatavan'olona izy, fa tiany olona rehetra ho vonjena. Ny famonjena arak'izany dia natao ho an'ny olona rehetra. Fa rehefa mamaky indray tsika ry havako ny 9:20 hatramin'ny 9:20 dia mahita fa ny famonjena dia mila fibebahana ihany koa. Ny famonjena dia mila fibebahana hatrany. Rehefa nivoaka tokoa manko ilay marimaritra iraisana tao amin'ny fivoriana tamin'ity konsily tao a Jerosalema ity, dia ny eken'ny rehetra ny andraisana ny jentilisa, ary dia hitantsika eto aza fa no amafisina ny fanirahana ny mpanompon'Andriamanitra, ny apôstôly hiasany, akoatra ny Barnabasy sy Paoly izay efa nitoro tany amin'ny jentilisa. Dia hitantsika eo amin'ny 2:20 fanirahana anampy azy ireo i Barsabasy na le antsoina hoe Joda sy Silasy ihany koa. Mazava zany fa nisokatra ho any amin'ny jentilisa ny fitoriana ny filazantsara. Saingy izao, ankoatran'izany dia nisy taratasy pastoraly na epistily pastoraly momba ny fanapahan-kevitra izay nampitondraina azy ireo hoentina ho an'ny fiangonana tany Antiokia sy ny namany. Io taratasy pastoraly io no mirakitra ny toromarika na ny fepetra fampiarana, mesure d'accompagnement, ny amin'ny handraisana ireo jentilisa ireo. Ny votoatin'io epistily io dia izao: ny tokony hifadiana ny ratsy izay endriky ny fibebahana, takiana sy ilaina amin'izay anatona an'Andriamanitra. Ny amin'ny tokony hifadiana ny ratsy izay endriky ny fibebahana, takiana amin'izay vonona anatona an'Andriamanitra. Eto izao eo amin'ny 9:20 dia hitantsika fa ny tokony hofadiana dia ny fanompontsampy sy ny fijangajangana. Ny fanompontsampy sy ny fijangajangana dia endrika anankiray maneho ny fankalan'olona an'Andriamanitra ary maneho rahateo fa rava ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ka noho izany tokony hofadiana, tokony hialana zany. Zany
no tokony bebahana ary takiana amin'izay vonona anatona an'Andriamanitra. Ry havako malala, nandray ny olona rehetra sy ny sokajiny olona rehetra izay vonona nanatona azy Jesosy Kristy. Fa tamin'ireny kosa dia nitaky hatrany Jesosy ny fibebahana marina. Teo ohatra raha miresakitsika ny Zakaiosy, dia rehefa nanatona any Jesosy Zakaiosy dia vonona Zakaiosy nanonitra ka niteny manao hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo, ary raha misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreminy izany. Rehefa avy nanao an'izany Zakaiosy dia niteny Jesosy manao hoe anio ny tonga eto amin'ity trano ity famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Vonin'Andriamanitra handray ny olona manatona azy ho zanany, fa takiny kosa ny fibebahana izay tokony atao. Ry havako malala, marina fa hamoraina ny fandraisan'Andriamanitra izay rehetra manatona azy sy ny olombelona rehetra, fa takiny mandrakariva kosa ny fibebahana izay mitovy ho amin'ny olona rehetra ihany. Ny fibebahana dia ilaina sy takiana na jiosy na jentilisa, na pino na tsy pino, raha te hanatona an'Andriamanitra izy. Arak'izany dia hitantsika fa tsy azo ararotina velively ny famondram-po sy ny famoram-panan'Andriamanitra. Tsy hoe satria be famondram-po Andriamanitra dia ho azontsika ararotina amin'izay tiantsika sy ny fitaposenatsika amin'ny fahalotoantsika. Fa hitane zany rehefa anao batisa na anao mariazy sy ny toy izany ny olona anankiray na ny mpivady, ampirorona mandrakariva amin'ny hoe ny tompony miteny avelao ny zaza natona fa aza rarana tao amin'ny fiangonana andray ny mandrara azy tsy atao batisa, le tsy zara aza ve manatona ilay olona ka isika indray no sahirana amin'ny fandraisana azy. Zao ry havako mitady io, ahoana tokoa moa no anaovantsika batisa ny zanakitsika raha itsika aza tsy vonona hanolo-tena ho katekomenina? Atao ahoana no hanao ny fanamasinana fanambadiana na ny mariazy ho an'ny mpivady, ho an'ny zatovo anankiroa? Na ahoana no mihazakazaka ho an'ny fanamasinana ny zatovo roa, nefa ny fifandraisany tsiraray amin'Andriamanitra azy tsy misy, tsy masaka akory eo anatrehan'Andriamanitra? Noho izany ambara fa tsy lalàna zany, fa lojika ny fiainana kristianina tsotra manao hoe atolory an'Andriamanitra ny fiainanao, atolory an'Andriamanitra ny mombanao, manekenao hanao dingana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo atao izay sakramenta izay ilaina sy takiana. Ry havako malala, mandraisy ity ny sokajin'olona rehetra Andriamanitra. Misokatra ho an'ny olona rehetra ny varavaran'ny famonjena, fa saingy mitaky fibebahana marina izany izay ahatsara ny fifandraisantsika eo anatrehan'Andriamanitra no ilaina. Amboary arak'izany izay fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany, dia hisokatra ho anao ny famonjena izay atolotry ny tompo amin'ny olona rehetra. Eo an'Andriamanitra ny voninahitra ry havako, fa ao aminao ny famonjen'i Kristy izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay tompo fa afaka nandre indray izany teninao izany, teny izay manokatra ny varavaran'ny famonjena ho anay. Ankasitrahanay feno ny fitantananao, dia mametraka ny fibebahana marina eo anatrehan'ny fiangonana rehetra, mba tsy hanosy-botanana izay rehetra efa ao anatiny na izay tonga manatona ny fiangonana, fa tahiry koa tompo ny tsiraray avy isambatan'olona hanadio sy hanatsara mandrakariva ny fifandraisany aminao Andriamanitra. Dia indray mametraka eo ambany fahasoavanao ny fiainanay manontolo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.